Misy mpiara-miasa akaiky amin'ny filohan'ny fanavaozana Colonel Michael Randrianirina mitady hamerina ny nataon'ny filoham-panjakana teo aloha amin'ny fametrahana ny olony amin'ireo sapan-drara maro eto amin'ny firenena anomanana ny fifidianana hoy ny solombavambahoaka Razier Santoine. Isan'izany ny seny izay tokony horavana tanteraka sao hanimba firenena hoy ny fanazavany. Za tena mbola manamafy an'ity teny foana hoe misy olona te hametraka ny olony any amin'ny toerana sasehatra rehetra efa rava ny gouvernementa dia miazakazaka mametraka ny olony izany olona izany. Ao anatin'ny politika ihany koa dia manamafy isika hoe izany olona izany dia miezaka mametraka ny olony talehan'ny kabinetra teo anivon'ny antenimieram-pirenena izany olona izany no lasa tao anatin'io CNI io ny solotena izany olona izany no lasa tao anatin'io CNI io ary rehefa tonga tao izany solotenany izany Tsampy Herinandro kory dia lasa président an'io CNI io. Ankehitriny ny ala daholo mitiambana ao anatin'io CNI io fa izy rery sisa dia ho alefa ndray ilay fifidianana membre atao anatin'io CNI io dia miteny hoe mbola mitovy amin'ny fanao ratsy teo aloha ihany izany satria nahoana jereonareo ny solotena mpanao gazety tao amin'ny CNI io dia mpanao gazetiny bivata amin'izany. Ny solotena taty amin'ny resaka ataontsika hoe mikirakira ny informatika taty dia zandrina député mapara. Ny olona rehetrarehetra tao anatin'io CNI io dia olona fitondrana teo aloha daholo dia ametraka ny olona fitondrana amin'izao ndray izany na ny olona izany mitady ny ametraka ny olona rehetrarehetra izany ahafahany miarika fifidianana ajanononareo mihitsy aloha io resaka CNI io. Miala tao ianao ry président amin'izao fotoana izao fa sady tsy mendrika anao tsy mety aminao toeran'io fa aleo tatanany ministère-ny intérieur mihitsy aloha io ary après concertation nationale avao mandrafitra sy mametraka an'io tsika fa tsy fanavaozana ny dikan'izany fa sady fanimbana no famitehana no avy tandrana sady. Andrasana kosa ny firafitry ny gouvernementa vaovao izay tokony sy ny tena fanavaozana tanteraka hoy hatrany Razier Santoine mba hanafitra ny malagasy ka maly ireo fitakiana samihafa natao teny an-kianja ka tokony esorina avokoa ireo izay tsy izy rehetra hoy ny fanazavany. Dia engany ary tena mangataka izy hay tsy ho tonga amin'ilay teneniko teo hoe miakamakama izay afaka manao kolikoly sy izay afaka manaiky an'izay tiany izany olona izany ho tenenina no atafapetraka ao anatin'ny gouvernement io fa mba tena ho fanavaozana tokoa ary tena hanavao ary indrindra manty olana amin'ny resaka vary ty ny olona ho avy eo ary hanavitra amin'ny malagasy iconsidéré andreny fangatahana rehetra teny an-kianja reny fa tsy verina amin'ny ratsy teo aloha ndray. Tena mahitsy sika amiteny ahitsio ny lalana izoranareo fa efa hitanay fa mivilana ary be dia be ny zavatra mivilana ataonareo raha tsy teny afa-tsy tia vary ty fotsiny noho ny fitiavan-tena dia nanafatra vary tsy ara-dalàna niaraka amin'ny karana dia nidofotra ilay tantsara hetra ray manontolo ajanony izany zavatra izany fa manimba sy mamotika ny malagasy fa raha tena tia amin'ny malagasy nareo alao reny olona tsy izy reny alao reny fa tsy matoky andreny izy hay tsy matoky andreny ny malagasy fa rehefa tsy hanala andreny nareo dia nareo koa izany namany. Nanamafy ny sombavambahoaka Razier Santoine androany fa marina avokoa ireny fanambarana mpamoaka maro misesisesy ireny izay tokony hakana lesona ary tokony hanitsy ny mpitondra ny fomba fiasany. Tokony sy fanavaozana arakolona no iara-iasa amin'ny filoham-panjakana Colonel Michael Randrianirina fa tsy ireo fa manoto dosie hatramin'izay hoy Razier Santoine mba tsy hamarina kady ny firenena indray. Ampamoaka reny dia miteny amintsika foana hoe marina reny ninona atao eo na piasa compte fako be tahaka ninona dia marina reny zavatra reny ary tokony hakana lesony reny ary reny zavatra reny raha tena mpitondra tokoa ka te hanavao dia reny karazana outil de décision ahafahana manintsy no avy ahafahana manala an'ireo ataontsika hoe nandeha tamin'ny lalana tsy izy ary tsy mendrika ny hitantana tansa firenena ntsony ary tsy mendrika ny anodidididina amin'izany lapa ny fanjakana izany satria mamarina kady ny tanindrazana mamarina kady ny firenena indray mandeha indray fa avozy soloy atsarao be dia be ny olona manam-pahaizana eto Madagasikara be dia be ny olona madio eto Madagasikara dia maninona ny olona efa tafiditra tamin'ny kilodoka sy makarakara ohatr'izany no indro apetrakitsika omentsika toerana ary ataotsika mpanapaka any akaiky mpanapaka any
mpitondra teny any akaiky mpitondra teny any mpanolo-tsaina any akaikin'ny filohantsika any tsy mety kosa ka zany zavatra zany averim-piano izy izy nytolo hoe aleo ratsy andrina toy zay ratsy mpanolo-tsaina fa rehefa torony amin'ny lalana tsy izy ao dia hivarina akazy tanindrazana. Tokony izy kosa ny fandraisana fanapahan-kevitra hifanaraka amin'izay tsy fitezana misy hoy Rajery Antoine ho amin'ny fanatsarana ny fanavaozana fa tsy ianao sarinady anaty tambazotra tserasera izay mamely ny hafa rany fanazavana.